Nijery fotony ny fampiasan'ny mponina ny kianja fampiasa indrindra amin'izay sehatra ny fanatanjahantena ny député ny boribory-tany fahadimy eny tsara honenina eny no misy ity kianja ity raha ny fantatra tokoa mantsy dia misedra olana ny fitantanana izany kianja izany. Hatramin'izay dia toerana fanaovan'ny mponina fa indrindra ny mpianatra sy ireo sekoly manodidina ho toerana fanaovana fanatanjahantena ny kianja etsy tsara honenana sy ny eny Ambomirary. Ireo kianja roa ireo ihany no isan'ny kianja fampiasa ho an'ny boribory-tany fahadimy saingy misy ireo milaza ho tompon'ny tany ka manao fanondrenana samihafa amin'ireo kianja ireo. Izy moa zany dia efa antonany maro no na kianja filalaovam-baolina anazy ary marina fa maro ireo kita-bola kita eto Madagasikara no mivoaka teto amin'ity kianja ity tsy teny afa-tsy ry Eriky Faneva sy ny namany avy maro dia maro zany ireo kita-bola kita mivoaka teto ka izay no ilain'ny fokontany hoe tsy tokony ho lasan'olona ity kianja ity satria kianja manana ny maha izy azy eto amin'ny tany fahadimy. Nambaran'ireo mpanao fanatanjahantena ihany koa fa tsy misy afa-tsy ety amin'ireo toerana ireo no hanatanteran'izy ireo ny fanatanjahantenany. Izay tanora be da be milalao baolina nefa dia davy milalao dohina ilay terrain ka izay zany tsy mety an'izany fa hatramin'izay ity tsisy midongy nefa ilay kehitriny mitady sy dongy ilay olona dia izay mba hangatahana aina lehibe vao manoro izay. Toa nijery fotony zava-misy tena toerana ny solombavam-bahoaka ny boribory-tany fahadimy na Evra Olodino ary nitondra ny fanapahan-kevitra ho raisina mahakasika ireo kianja. Mampiasa n'ity kianja ity daholo na sekoly na fokon'olona na mpanao fanatanjahantena na mpanao politika ihany koa izay ngotsaka rehetrarehetra teto hatramin'ny repoblika voalohany dia efa samy nandalo tamin'ity kianja ity daholo ka ankehitriny zany dia nitaintaina mandraindrila ananjy ireo mpanao fanatanjahantena mampiasa an'ity fa misy laza misy stady haka izy ity. Le izy zany ohatra mikisakisaka foana dia eto moa zany maro na fa efa azony eny certificat de situation juridique mitondra moa zay teto géomètre expert andefa lizy satria aseoko anareo moa ny sary avy eo fa soratra amin'olona be dia be io ty tany ity tiako anefa manambara amin'izay milaza ho tompony ity na iza zay efa nampiresaka any tamin'ny président ny PDS zany fa na iza fa tompony ity dia mazava angamba mivakiko aminareo mpanao gazety ny lalàna fa misy lalàna hoe expropriation pour cause d'utilité publique zany hoe fangalan'ny fanjakana ny tany na vita titre amin'olona iray na maro mba ho fanatsoavam-bahoaka. Nangataka moaraka izany ny solombavam-bahoaka mba tsy hisy intsony ny fanondrenana amin'ireo kianja satria dia angatahana ho toerana fampiasan'ny daholo be ireo kianja ka tsy ho azo hanorenana intsony.